Zay ny hetsika JNN zany fa hotanterahina ny voalohan'ny volana Aogositra hatramin'ny 5 volana Aogositra ny foarabe ny fambolena sy ny fiompiana Fier Mada andiany 20 eny amin'ny kianjan'ny eny Andohotapenaka no anaovana ity hetsika ity, manana mampiavaka azy ity andiany ity satria dia andiany 20 zany no hotanterahina ao anatin'ity taona 2022 ity. Trano efatra any amin'ny 700 no hita mandritra ny hetsika andiany 20 ny Fier Mada 2022 izay hotanterahina etsy amin'ny kianjan'ny Makis Andohotapenaka. Mpandray anjara izay nahitana fitombona raha oharina ny tamin'ny taondazy. Hitodika amin'ny paikady fampandrosoana aingana sy maharitra ny eny ambanivohitra sy ny toekarena eto Madagasikara ny Fier Mada andiany 20. Ny atenainay mpikarakara ny foara amin'izany dia ny fanakalozany samy tantsamy vantana ireo tombontsoa azo tamin'ny fiaramiasa ny ainany ka hiteraka fivoarana miandalana satria rehefa izy samy izy avy amin'ny faritra 20 no mifanakalo vaovao dia mandaitra sy mahomby kokoa ny serasera fa indrindra ny fifandresen-dahatra. Ny karazana hetsika faharoa zany dia ny lobarendasy izay fanakalozam-baovao mivantana ihany koa ka isan'izany ireo traikefa sy fomba fiasa vaovao manara-penitra ny songadina indrindra eo amin'ny lafiny fiarina manerana ny lafivalonynosy. Asa mampivelatra ny tanora tantsoroka eny fotony sy mifanaraka amin'ny tontolo iainana isa-paritra ho an'ny kooperativa. Io no lohahevitry ny Fier Mada amin'ity taona 2022 ity. Maro ireo hetsika ho hita mandritra ny 5 andro anatanterahana ny hetsika ao ny varitra fampiratiana ireo vokatra sy fitaovana hita eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isy ihany koa ny lobarendasy fa ny tena zava-dehibe dia ny fionany eo amin'ny samy tantsaha manerana ny faritra 20 eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fionan'ny tantsaha sy ny mpanjifa, ny tantsaha sy ny mpiara-miombonantoka. Raha efatra alina ny mpitsidika nandalo tamin'ny taona 17 dia nalina kosa no andrasana amin'ity taona 2022 ity.